Rehefa mikasika ny baolina lavalava notoloran'ny mpikambana eo anivon'ny kongresy ny teteza mita rakotona rasana Gilbert fitaovana entina amin'ny lalao ity taranja ity ny ekipa telo ny Anosbe dia ny RCL Anosbe ny Vols ary ny FTVA Anosbe zany ny ho an'ny reto ekipa reto moa dia mbola na eo ary ny finiavana amin'izay lalao izay mbola olana mipetraka foana ny fampitaovana ny club. Mbola mipetraka olana ho an'ny mpilalao taranja baolina lavalava ny tsy fananana fitaovana entina miatrika fifaninanana. Isan'izany ireo filevana eny amin'ny faritra Anosbe iny izay manana filevana maro. Araka izany dia tsy nitazapotsiny Andriamatoa Rakotondrasana Gilbert mpikambana amin'ny kongresin'ny teteza mita fananoana ara-pitaovana ka isan'ny nomeny fanamina ny club ny RCL Anosbe, ny Vols ary ny FTVA Anosbe. Za moa efa nanome fanamby zany an'ireto tanora reto hoe raha ohatra ka tonga vitany amin'ilay 8e de finale nareo dia mba hanolotra fanamina zany mba hoentinareo hanatanteraka ny match na ny 8e de finale io. Tsy maintsy tanterahana zany ny teny nomena an'ireo tanora reo maromaro zany ny anay izay tafakatra tato anatin'ny 4e arrondissement ka zay ireo izay tafakatra tato anatin'ny 4e arrondissement dia anisan'ny zany mba nahazo ny tolo-tanana avy aty amiko mena ny fanamina zany hoentiny manatanteraka an'ilay 8e de finale. Mbola nanao fanamby ihany koa hoe raha tonga eny amin'ny tingan'ny famaranana zany dia mbola misy koa zany ny fanomezana zao betsika an'ireo tanora reo. Matsiaro koa ny tena zany hoe enikaza enim-boninahitra satria rehefa nomena fanamina sy fampitaovana zany ireo tanora reo dia tonga ny amin'ny tsara tokoa ny afatra hoe lalao fanatanjahantena tokoa no atao amin'izao fotoana zao dia tena saturé ao anatin'ny resaka fanatanjahantena tokoa ireo tanora reo fa tsy lasa sy mivily asy na nivily areo. Eto Anosbe zany sy aty amin'ny 4e arrondissement dia efa hitanay fa tsy dia misy tsony ny zavatra ratsy hoentina amin'ireo tanora reo mahazo mahatoky zany na fitondra fanjakana raha fa dia tsy hisy tsony ny sécurité aty tanàna aty satria misy tompona andraikitra zany mba mitondra ny hitahitan'ilay karikely hoentina anaovana fanatanjahantena. Inona ny tena hitanao hoe olana ho an'ny tanora raha tonga firaisana fahelatra izay lafa ny fanatanjahantena izay? Ny hitako tena hoe olana dia ny fampitaovana zany ny tena manahirana an'ireo tanora reo. Be dia be ny tanora zany ny tahiezaka atao amin'ny firaisana fahelatra hanao an'ity fanatanjahantena ity nefa ny fampitaovana tsy ampy dia tsy maintsy miezaka zany ny tena mba tsy horeny sy tondromaso zany eo anatrehan'ny hafa hoe ampitaovana an'ireto tanora reto mba horerehan'ny tena zany. Ho an'ny FTVA Anosbe manokana dia nahazo survêtement ihany koa izy ireo mialoha ny hatrehany ny ampavalin-dalana amin'ny fiadina ny tompon-daka ny seksiona Antananarivo renivohitra.